Indray mbava kosa mahakasika ny tontolo iainana sy momba ny raharaha andramena mitoy ny fanadihadiana mikasika ilay sambo rendrika izay mitondra andramena ary hita tao Beloa-sur-Mer ny 20 volana febroary lasa teo. Misy moa ny olona nitazomina ary mbola karohina ny tompon'ny sambo hatramin'izao. Fanadihadiana izay hoentin'ny Vola Ravoavy sy Stéphane Razafy Manjimby. Olona 12 nitazomina sy natao fanadihadiana ary olona roa karohina ao anatin'izany tombon'ilay sambo araka nambarany teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy miala. Amin'izao tsika miteninao le sambo mbola ny enquête ao Morondava. Efa nahitako ny ampahan'ilay procès verbal tamin'ny enquête amin'izao fotoana zao. Ary ao amin'ilay enquête aza dia hoe voilà zao voatonao ny anaran'ny tompony azo. Fa zavatra iangaviana zany dia hoe rehefa mba fantatra iza ny tompony azy io dia tokony hampiarina ny lalàna misy fa matetika mantsy misy mialahelo amin'ny tenan'izany fa dia le ato ambanimbany le majinijinika reny no rehefa voasambotra reny no ampidirina lalina fa le ambony mbola mahita hevitra foany ahatafavoaka azy zany. Ka izay ny tenako hoe raha tsy ampiarina ny lalàna ary zay dia tena verimberin'ny président de la République amin'ity fanandioana n'ity resaka hoe bois de rose ity. Ka ho hitantsika eo fa efa eo am-pelantenan'ny justice le zavatra dia miandry tsika amin'izao fotoana zao. Nomariany teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana ihany koa fa mitoy ny asan'ny comité de pilotage ary miara-miasa ny banky iraisam-pirenena izy ireo amin'izao fotoana izao. Ka le comité de pilotage ange nametrahana hoe adito hoe ataovinareo ny fanatsarana ny zavatra ty fa mahamenatra izy io. Nefa le comité de pilotage dia tsy afaka mihetsika satria tsy misy moyen zany hananaovana azy fa miaraka amin'ny banque mondiale tsika amin'izao fotoana zao. Ary amin'izao tsika miteny zao misy ekipa telo ny banque mondiale miasa eto. Ny ekipa voalohany dia mijery ny lalàna rehetra misy eto Madagasikara mikasika ny bois de rose. Efa miasa le olona amin'izao fotoana zao. Ny ekipa faharoa dia hanao ny famotorana ny toerana misy an'ireo bois de rose rehetra izay no tratra no samborina ahoana no hanaovana marquage an'ireo, ahoana ny hanisanan'izy ireo, ahoana no hisécurisevan'ireo tsy hisy angalatra azy tsony. Io ekipa io dia fa eto amin'izao tsika miteny zao fa miasa eto. Ary ny ekipa fahatelo dia handinika no hoe ahoana ny hamarotan'ireo bois de rose saisi ireo mba ho lasa stock zéro izy. Efa miasa eny Kianja nanomboka amin'ny fiandohan'ity volan'ity ireo ekipa amin'ny banky iraisam-pirenena manao fanadihadiana momba ny andramena. Ary ny fantatra dia ny volana Jona ho avy izao no hamoaka ny valin'ny fanadihadiana izy ireo.